Anio Alatsinainy faharoa ny volana Febroary taona 2024. Evanjely Masina nosoratan'i Masindaluka, Lalàn'ny Tompo faharoa, andininy faharoa amby roapolo hatramin'ny fahaefapolo. Ny masoko nahitan'ny famonjena. Tamin'ny zanandroizany, rehefa tapitra ny andro fidiovana araka ny lalàn'i Moïse, dia nentin'ny ray aman-dreniny ho any Jerosalema i Jesoa mba hatolotra amin'ny Tompo, araka ny voasoratra ao amin'ny lalàn'ny Tompo hoe ny lahy voaloha teraka rehetra dia atao hoe masina ho an'ny Tompo, ary mba hanatitra fanatitra domona roa na zana-boromailala roa araka ny voasoratra ao amin'ny lalàn'ny Tompo. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema, ary marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany ka niandry ny fanalana alahelo an'i Israely, ary tao aminy ny Fanahy Masina, sady efa nanambaràn'ny Fanahy Masina izy fa tsy hahita fahafatesana madrapahitany an'i Kristin'ny Tompo. Dia nentin'ny Fanahy Masina izy akao amin'ny tempoly, ka noho nitondra ny Jesoa Zazakely ny ray aman-dreniny hanao araka ny voadidin'ny lalàna ny aminy, dia nitrotro azy izy ka nisaotra an'Andriamanitra nanao hoe: ankehitriny ry Tompo, vao alefanao am-piadanana araka ny teninao ny mpanomponao, fa ny masoko nahita ny famonjena avy aminao izay namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra, dia fanazavana anilon'ny jentily sady voninahitr'i Israely olonao. Dia gaga ny ray aman-drenin'ny zaza noho ny zavatra nolazainy aminy, ary nitso-drano azy ireo i Simeona ka nilaza tamin'ny Maria Renin'ny Zaza hoe: indro ity zaza ity no voatendry ho fandovana sy ho fananganana ny maro amin'ny Israely, ary ho famantarana ho toerina, ary ny fanahinao aza hotanterahin-tsabatra mba hiseho ny hevitry ny fo maro. Ary nisy koa mpaminany vavy anankiray dia Anio, zanak'i Fanuela, fokon'i Asera, efa antitra dia antitra izy, dia fito taona no nanambadiany taorian'ny naha-virjiny azy, ary efa mpitondra tena tokony ho 420 taona, sady tsy niala tao amin'ny tempoly fa nanoko an'Andriamanitra andro aman'alina tamin'ny fifadikanana sy ny fivavahana. Tonga koa izy tamin'izany fotoana izany ka niteran'Andriamanitra, ary nilazalaza ny zaza tamin'izay rehetra amin'ny andron'ny fanavotana ny Jerosalema, ary noho ny tanteraka izy ireo ny zavatra rehetra araka ny lalàn'ny Tompo, dia nody tany Galile tao Nazareta tanànany izy, ary ny Tompo sy niaina tanjaka ny zaza sady feno fahendrena, ary tao aminy ny fahasoavan'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy.